misaotranao jeso malalo tratrizao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alatsinainy ity fifaliana ho anay hatrany ny mandray anao isa-tokantrano izay manaraka izao fandaran'izao mirary ny soa indrindra ho anao ary ny irina dia tsy mba ho variana ny amin'izao fiainan'izao tsika fa azoto hikatsaka mandrakariva ny fitiavan'Andriamanitra ny fahamasinana ary koa ny fahalebiazany. Alohan'ny hidirantsika ary ny amin'ny lesona an'io dia hivavaka isika. Ny Andriamanitra tsara an-danitra mbola faly ny fonay satria afaka miaona aminao, misaotra anao izay miahy anay, misaotra anao izay hanome zavatsoa anay ihany koa, fa mangataka aminao izay rehetra ao anatinay ka tsy avy aminao dia foana avokoa eto an'io ary aoka ianao ny amolafolanay, aoka ianao no hitaizanay mandrakariva, aoka ny herinao no herinay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe manaisitra an'ireo fefy izay mampisaraka ny firenena. Manaisitra ireo fefy mampisaraka ny firenena. Ilaina ny manamarika fa taorian'ny tsanganana tamin'ny maty an Jesosy zany dia tsy nanasitrana marary intsony Jesosy na koa ny resaka tamin'ny vondron'olona hafa akory. Tanteraka teo amin'ny fahafatesany ny asa manokana nataony teo amin'ny olona ka nanokana fotoana izy hampahirezana sy hanomezana toromarika farany ho an'ireo mpanaradia azy izay tena akaiky indrindra mialohan'ny akarany any an-danitra. Ao amin'ny Mateo 7:20 Jesosy dia nilaza fa efa nomena azy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany ozy izy. Mario fa tsy nomena ny mpianatra mivantana ilay fahefana fa nomenan'i Jesosy tamin'ny alalan'ny fandresen'ny fahafatesany izany. Nanome tokoa Jesosy fa tsy hamela ny mpianatra ho irery, omba azy izy ireo ny fanatrehany ary n'aiza lehan'izy ireo dia eo mandrakarizy izy ary amin'ny alalan'ilay fanatrehany dia nomena azy ireo ny heriny sy ny fahefana. Rehefa handeha ny mpianatra dia tsy tokony atahotra intsony zany izy ireo na dia ho any amin'ny faritra farany masika indrindra azy izy ireo dia ny hery sy ny fahefana izay tena ambony indrindra eto amin'izao tontolo izao no hanohana azy ireo. Eo amin'ny famaranana ny boky ny Mateo dia milaza fa natao ho zaraina amin'ny olona rehetra amin'ny vaovao mahafaly momba an'i Jesosy ka tsy ho sakana amin'izany ny fototra ny aviana na ny fanabeazana azo na ny toy izany ihany koa. Ny hiraka dia ny andehanana any amin'ny firenena rehetra antso izay efa voambahara ao Mateo 4:20 io soatoavina fototra io dia ny fanatratrarana ny firenena rehetra amin'ny vaovao mahafaly momba an'i Jesosy. Io no nametraka amin'ny fomba mafy orina amin'ny fivavahana kristianina ho fihetsehana ara-pivavahana voalohany maneran-tany. N'inona na inona fiavian'ny kristianina ary na inona ihany koa izay foko misy azy dia ao anatin'ny ankohonana iray ihany izy izay mitovy fijery momba ny hiraka izay hampanaovan'i Kristy azy. Rehefa niova fo marina isika dia
antso tsy azo ho dia tsy hita ihany koa ary ho dia tsy rea sy voasaky ny lafo ny ara-piarahamonina ny faniriana itory ny filazantsara. Miresaka ny amin'ny lafiny manan-danja momba n'ilay iraka lehibe ny Matio. Tian'Andriamanitra ho tia azy amin'ny fontsika sy ny saintsika isika. Tiany ihany koa hanana finoana izay tsy mandeha anjambany, tahaka n'ireny robot ireny manaiky fotsiny ihany fa tsy mahafantatra, miainga mampianatra aloha dia makamama amin'ny batisa ary manohy mianatra misimisy kokoa hatrany. Ny fanaovana mpianatra dia midika ho fampianarana tarehan'ny olona izay manana fanandramana ary koa fanantomorana ihany koa n'ilay mpianatra. Maro io fa ny mpino vaovao dia mianatra mialohan'ny batisa ary mitohy mianatra ho aorianan'izay fa tsy tapitra hatreo. Tsy misy fanandramana ara-pivavahana marina raha tsy misy fianarana ireo fahamarinana fototra ao amin'ny baiboly. Ary izany no mahatonga antsika ankehitriny manohy ny fampianarana ho anao izay mbola tsy vita batisa dia manasa anao hatrany andiniky ny ten'Andriamanitra. Izahay eto dia afaka manao fampianarana manokana ho anao raha sitraka ao ihany koa izany. Afaka mandefa hafatra miafina ianao dia maimaim-poana tompoko ny fampianarana ny ten'Andriamanitra. Ho anao izay efa vita batisa dia tohizo mandrakariva ny fandalinana sy ny fianarana ny ten'Andriamanitra. Fa hery manosika antsika hijoro mandrakariva ary hitafy mandrakariva ny voninahitry Kristy izany. Iaray vavaka resika ry Andriamanitra itsara izan-danitro, mbola misaotra anao ny amin'izany lesona nomenao anay io izany. Misaotra Tompo fa Andriamanitra marina tokoa ianao ary tsy mba tian'ny ratsy fa tianao izahay hiala amin'ny ratsy ary hitafy ny fahamarinana avy aminao. Mangataka aminao izahay mba amin'ny iraka izay ampanaovinao anay dia meo ny hery rehetra avy aminao izahay. Ianao ny tompon'ny hery rehetra na ny an-danitra sy ety an-tany, izay kosa tsy mahavita na inona raha tsy miaraka aminao. Meteza ho amin'ny tokantrano tsirairay avy, meteza amin'ny ankodana tsirairay avy, meteza amin'ny isam-batan'olona tsirairay avy, ka na ny momba anay rehetra, na ny fisainana, na ny fiteny, na ny hevitra dia aoka avy aminao rery ihany. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.